Ya, dia miarahaba daholo. Ny lesona ianarantsika zao dia hianatra ny fanamboarana accord majeur isika. Alohan'ny ianarana an'ity dia tsara ianao raha mahalala ny anaran'ny note amin'ny gitara naiza naiza ao amin'ny kaza misy anazy na le corde ampiasaina. Dia ankoatran'izay mila mahalala koa ianao ny gamme majeur. Rehefa hainao reo roa reo dia hainao fanamboarana accord. Mety na amin'ny gitara na amin'ny piano fa gitara moa no ianarantsika zao. Okay? Rehefa fantatrao le gamme majeur dia ny fanamboarana accord dia mampiasa ny degré amin'ny gamme majeur. Okay? Dia ny degré fatetika fampiasa amin'ny accord ny tsotra indrindra dia ny premier degré, troisième degré sy ny cinquième degré. Okay? Reo matetika no fampiasa rehefa hanamboatra accord. Raha accord majeur izy dia 1, 3 dia 5 ny ampiasaina. Okay? Omeko ohatra ianao ohatra hoe betsaka ny mahalala hoe tia C majeur. Fa inona mahatonga an'io hoe C majeur? Ny note eo anatin'le accord dia ny 1 zany hoe ny C, dia 3 troisième degré en C, E. Okay, ti zone E. Dia reveo cinquième degré any C, G. Okay. Ti atao amin'ny troisième corde ti. Zay zone C majeur. Dia reveo moa miampy ny filiro ny ambiny izy ti zao ti zao C dia ti E. Okay. C, E, G zany ny note ao anatin'ny accord C majeur. Zay. Ndao tsika haka ohatra hafa indray A majeur. Okay. Ny note eo anatin'ny accord A majeur misy ny 1 zany hoe A. Dia rehefa aveo ny 3 troisième degré zay C dièse. Enary tsara ny gamme majeur amin'izay fantatro hoe amin'izay ianao tsy mila misaina be mieritreritra an'ity. C dièse, ti zao C dièse, ti C, C dièse. Okay? Dia cinquième degré E. Sti. Okay? Zay le izy. Dia zany hoe ti rehefa mijery an'ity A majeur ty ianao A, E, A, C dièse, E. Zay. A, C dièse, E. Okay? Dia andraso afaka ampianarina daholo ohatra ny ahoana fitendry ny accord majeur rehetrarehetra afaka ataontsika haingana eto le izy amin'izay hitanao hoe inona daholo ny anaran'le accord ao anatiny. Jerevy le diagramme amin'izay tsy voatery hoe manazava anazy tsiraidray hoe inona daholo le note. Okay? A dia efa hitantsika teo. Okay? B, okay? B majeur. C, okay? Jerevy le diagramme. Dia reveo D majeur. Okay? Dia E. Dia jerevy le diagramme ao anatiny amin'izay hitanao inona le 1 dia inona le 3 dia inona le 5. Dia reveo F. Okay. F, A, C ny ao anatiny. Dia G majeur. Okay. G, B, D. G, B, D. D. G ny 1, B ny 3, dia reveo ny 5, D. Okay? Dia reveo miverina daholo amin'izay le G, dia reveo tia B na sokafanao tia ti D na sokafanao izy dia lasa B dia miverina G. Na mety daholo. Dia rehefa hainao zay
fantatrao daholo zany fomba afaka mijery fomba hafa ianao hitendrena an'le accord zay mbola manome hoe ohatra ny anaran'le accord ohatra hoe C majeur zao zay zao le open version open, ok? Fa rehefa fantatra hoe CEG ny note eo anatin'ny C majeur dia fantatrao koa hoe tiako zao C majeur satria C G dia reveo C dia tia E, ok? Dia reveo atao G zay. Rehefa fantatrao zay hoe ino ny C majeur dia afaka atao ohatran'izao koa izy raha ohatra takatra ny tananao. Ok? Ty zao C dia reveo moreto efa hitantsika teo ihany. Ok? Dia afaka asiana makady koa raha takatra ny tananao. Zay koa zao C majeur. Ato koa zao C majeur. Raha mijery an'ilay diagramme ianao hitanao fa CEG daholo misy C, misy E, misy G ny note eo anatin'ilay accord majeur. Ok? Andramo zay ataovy exercice dia ho hitanao hoe anampy anao le izy le fanamboarana accord zany mila fantatra hoe inona le note ao anatiny. Dia averiko eto hoe misy 1, dia misy 3, dia misy 5. Rehefa aveo moa le izy afaka ampiana zavatra hafa ohatra hoe C majeur 7 na ohatran'izany fa ho ataoko lesona amin'ny lesona manaraka zay. Dia ataovy zay exercice zay dia mampiasa le site zay nampiasaiko teo na raha manana app nareo zay mampiasa hoe fanamboarana accord hoe dia hitako hoe mety aingakaingana kokoa ny fivoaran'ny ny fianaranao an'izy ity. Ok? Amin'izay anao malalaka hoe ohatra hoe ty zao raha fantatrao dia F dièse majeur ty. Ok? Dia jereo le diagramme. Ok? Eny ary aloha fa dia mahazo toy.